zao ary efa niandry helitsika dia tsy efa tonga eto indray dia mbola mpiandry helo miarabanareo talesy anareo a mpanolo-tsaina teknika zay tonga manatrika etony tsy ho alavaiko ny resaka nisy fitakina natao teto nanatrika teto nareo tamin'ny talata etsika fanairana ho an'ny fampiarana ny dekrea zay a zonina impiasa tanteraka nanao etsika teto fampiresaka tsika tato amin'ny emisikana ny afarany a tsy averina tso satria mpiasa niaraka nanatrika an'izay mba afoifony resaka rehefa vity zay a dia nisy hoe iverina eto ny zoma efa voalaza mpiasa teo tatitra natao syndicat ny tatitra ny fionana natao tamin'ny ministre nataonay raha tsy nanao an'izany zay dia manana fahadisoana tsy misy adidy tsy vitanay hoe efa nampitainareo daholo ve nefa aloha ny zavatra efa nisy sy ny digany efa natao nitanterahanay zany anatina famendehana fanajana fanarahana ny lalàna nangataka izay androany alao mba eto no miresaka ny ekeny zany ny zavatra andrasanay mpiasa nisy taratasy nataonay hoe rehefa feno valombe-papolora ka raha tsy misy valiteny tonga ty aminay a dia efa nametraka ny tena zay soniavinay hoe anao fitokonana fahobe taloha valombe-papolora nefa dia nampiantso ny mpitantana ny tanàna amin'ny alalan'ny vice PDS 2 a dia hoe misy valiteny aloha valombe-papolora zay efa nanahirana anay amin'ny mpiasa zany satria ny mpiasa efa nanantena fandro dia hoe ampitanety fa nisy resaka ny fanaovana ny resaka ny fanaovanay farany a dia hoe anao tatitra ho an'ny mpiasa ny syndicat amin'ny anjaran'ny syndicat anao tatitra ho an'ny mpiasa ny exécutif satria misy fitakina atao hoe ahoana ny anay a tsy nandray ny lisy tao anatin'ny volana jolay nivoaka tamin'ny folo jona 9 ny décret am-panjakana mampiatra ny fampiakaranay tamin'ny karama ho an'ny ofatrano roa etsy ariary tamin'ny folo jona izy mivoaka nampiomana mpitondram-panjakana hoe miatra ny anatin'ny karama io manomboka amin'ny volana jolay zany eo an'ny mpitantana rehetrarehetra zany a tokony miomana ny amin'ny fampidirana an'izany a any anatin'ny karama rehefa tonga izay ny mifampiresaka nge mety tsy maninona hoy izy aho hoe misy ny pitsopitsona rahana mety sotratra fa hoe am'izao no ampidirina zavatra andrasan'ny mpiasa zany dia le hoe zo le izy a didim-panjakana lisy fa tsy hoe zavatra tsy navoaka mpanjakana fa dia fitakina tsotra tsy nisy didim-panjakana dia zay le hoe mila vaniny anareo fa le didim-panjakana zay navoaka ny fanjakana no takina hoe aiza no anjaran'ny mpiasan'ny commune urbaine satria efa vo zay ka tsy sanatria voro ohatrany akoho eto indray a ahita takan'ilay tainombona tsesina babarony ka indroa hitan'ny maizy letra efa vo zay tany amin'ny 310 000 ariary a ity a zavatra ho raisina isambolana dia mba lasa miary vatana izay mba azahoana n'izy tsy ho lava ny resaka ny zavatra andrasanay zany misy fitakina ny andrasan'ireo mpiasa reo dia hoe manahoana setra fitakina ahoana ny toky fa hoe ho azonay izy a izay ihany akeny tsy any andrasanay eto a dia arak'izay no afantarantsika ny tokony ho atao a sy ny tsy tokony ho atao misaotra toko miaraba antsika mpiara-miasa rehetra eto amin'ny fiadinany tanàna Antananarivo araky ny resaka nataon'ny lehibe ny solotenany syndicat teo a efa mazava zay tsisy madirana ho tetenina ozy izy ny fitenenana malagasy na tsy ampy ho ampiny fa ao anatin'ny fanajana foana ao a ny aloha dia zay a raha mitondra ny fitenenana eto izahay mijoro eto amin'izao fotoana izao a rafitra mipetraka mazava atao fiadina ny tanàna Antananarivo fa tsy sanatria akory mijoro tsy maninona toy ny inona moa izy ny fitenenana fa nisy fivoriana matetika tao arinan'ireny zavatra niseho tamin'ny andro talata ireny nandry solotenany syndicat solotenany mpiasa tamin'ireo mpitantana eto amin'ny tanàna Antananarivo eny fa na izao maraina isika rehetra amarainan'ny andro zoma zao ary a dia mbola misy ny fifampiresahana efa tany amin'ny ministera tompona andraikitra mivantana ny solotenany syndicat sy ny solotenany mpiasa niaraka tamin'ny mpitantana ny tanàna Antananarivo izay eto an-toerana amin'izao fotoana izao nisy ny zavatra ny tapahana nisy ny zavatra ny fanekena ary ankehitriny noho ny fotoana efa ny fanomezanareo andriamatoa solotenany syndicat
dia zao ny zavatra tianay ho ampitaina amintsika mpiara-miasa rehetra anio. Iarahana malala fa tany misy fanjakana ny tany malagasy eto Madagasikara, ary ao anatin'izany ny tanàna Antananarivo. Ny fiadinan'ny tanàna Antananarivo, commune urbaine Antananarivo, izay tsy mbola mahafantatra ny sasatsasany amintsika dia misy didy ho avoaka ny Conseil d'État androany momba ny organe délibérant. Mazava tsara zay, tsy zavatra azo ataoko totoa, tsy zavatra tsy manaraka ny lalàna eto, na iteninitsika na iteninitsika tsy maintsy manaraka ny lalàna, fa tsy misy manao didiny be sandry totonondro-bory fotsiny. Azonareo zany? Eny ivoaka androany ary andrasatsika ampilaminana sy ampitoniana izay didy ho avoaka ny Conseil d'État. Inona ny ilana an'le organe délibérant? Inona ny ilana an'io antsika zay miorakoraka na tsy mahafantatra? Tsy misy ny izaniza na ny olona mitantana amin'izao fotoana izao, na zay olona ho avy eo ka tsisy didy mivoaka mazava ho fanapa-kevitra. Na andray 200 000 tsika na latsaky ny 200 000 na 50 000, tsy maintsy avoaka ny didy mazava zany. Azontsika dia zay zany izay no andrasatsika androany. Manarak' zany iarahana malala ankehitriny, iarahana malala ankehitriny, iarahana malala ankehitriny fa tsy eto an-toerana Andriamatoa PDS ankehitriny koa iandry an'Andriamatoa PDS zay ho avy amin'ny herinandro isika. Rehefa tonga Andriamatoa PDS ry mpiara-miasa dia hanao assemblée générale ny mpiasa izy. Zay no zavatra azo ambara amintsika mpiara-miasa rehetra. Ho avy Andriamatoa PDS amin'ny herinandro dia atao ny assemblée générale ny mpiara-miasa eto am-piadina ny tanàna Antananarivo. Zay rehetra miaina. Tsy amerina na andika ny zavatra nytenenin'ny reto mpanolotsaina teknika zay ataon'ny tanàna Antananarivo eto, fa sofina anarana andreny atsika teo. Tsy hanao kabary famaliana akory sanatria, fa zao rehefa tsy eto zay no milaza ny zavatra tiana resahana, dia izay koa mba mijery ny aty amin'ny lafiny aty aminay amin'ny reto mpiasa reto hoe ataovy mazava eto foana resaka ho an'ny kote anay. Ny anay zany ny zavatra nandrasanay androany Andriamatoa sy Ramatoa isany dia hoe nisy resaka ny fanaovana tamin'ny BP2 omaly zay ho taterina teto hoe nisy vahoana nanao staff ianareo dia hoe misy efa eritreritra mahana an'le izy any amina simiteny sifra zay tsy anjaranay syndika no milazana sifra, fa zay ny andrasanay izay eto zany dia tsy mieritreritra tsisy manana tombo tsoa amina mety hoe korotana na fampikatsoana azy, fa le valiteny andrasana zany